mivavaka aritsika amin'izao fotoana izao. Ry Andriamanitra rainy tsara indrindra azy any an-danitro, misaotra betsaka anao indray izay nomenao an'ity fotoana androany ity. Tena resy lahatra izay Andriamanitra fa tena tia anay ianao, mikarakara anay ianao ary mahalala hevitra hatrany hatrany heverana anay, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza izany. Da io indray Tompo ny fandarana, da io ny tsirairay avy isambatan'olona mba samy azo anjara avy amin'ny alalan'izany teninao izany, ary rakofy amin'ny rahanao izay Jesosy eo, rakofy amin'ny rahanao ny fandarana izay atao eto amin'ity toerana ity. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany, misaotra Tompo, amen. Za tokoa dia olona nena tao amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Maro ny zavatra izay niainako ary nikejany zavatra maro izay namaritra ahy, toy ny fifohana, fidorohana, fimamona, fijangajangana. Tamin'izany ry havana dia tsy mba nisany hoe olona nahalalan'izany Andriamanitra izany, fa mivavaka ihany, fa mivavaka ara-pomba. Ary mba mandeha ny olona mivavaka dia mba nisy mba tonga ny ampiangonana ihany koa mba manao ny foanaon'ny olona fa tsy natsapana inona na inona. Nandeha ry havana ny andro, nandeha ny fotoana. Rehefa tonga tamina teo amin'ny fahalehibiazana, ny sendra nahita tovovavy anankiray. Io tovovavy io tsy iza fa mivadiko, izay nanambara izay ny taona asy ny nanambarany amiko ny amin'ny Jesosy. Tamin'izany ry havana dia mbola niteny ary nanamafy ny saina fo aman'eritreritra tamin'izany, nilaza fa mba mivavaka koa izay fa aza mifampitarika fa samy manana ny Andriamanitsika, fa ny Andriamanitra koa dia ohatran'ny Andriamanitrareo ihany. Nefa ry havana tamin'izany fotoana izany dia toa ohatran'ny hoe fombafomba fotsiny ihany ilay hoe ivavahana tamin'ny fiangonana taloha izay nisy an'ny tena. Ary ina moa atao hoe fombafomba, mandeha izay tamin'izany andro izany tamin'ny fahatanorana, mandeha mamonjy alim-pandizana reny, mandeha misotro, mifoka, miloka, migioka, dia tonga ny ampiangonana dia mandray. Gaga ry havana fa tarihan'ilay vadiko taty aoriana hoe tsy mety ny lalana izay nalehanao iny, fa andao tsy hanompan'i Jesosy marina tokoa. Dia ny tena moa izany niezaka nanandrana hoe ndao mba handramana va sao dia mba misy fahatsarana tokoa ny amin'izany. Tonga tao amin'ilay fiangonana anankiray izay dia tamin'izany ny saina izany tsy mbola hoe akory hoe hivavaka, fa noho ny maha-olo-tianao amin'ny vadanao dia ndeha mba hianaraka aminazy ihany. Kinantony ry havana tonga tao am-piangonana tao anatin'ilay fiangonana ahako, nazahako andeha hiaraka aminazy ao am-piangonana aza gaga aho, fa nomeny plasy aho, ary iny plasinao fa ianao lehilahy, ary iny plasinao fa eto plasinay fa zay vehivavy. Dia ahoana ro azy zany fiangonana izany. Teo nefa ry havana nandeha ny toriteny, vao nanomboka niditra voalohany fotsiny tao amin'ilay fiangonana ahako, ny zavatra tsapako voalohany dia ohatran'ny hoe za mihitsy no nilazana sy nanambaran'ilay mpanompon'Andriamanitra na hoe ilay pastera teny amin'ny pilipitra, nilazany fa ianao mpanoty io, ianao mivelona aminatin'ny fahotana io, raha tsy mibebaka miala amin'ny fahotana dia mianjy anao ny elo. Dia magaga ihany ary va hoe ahoana koa ary zany zavatra lazany ty pastera ty izany. Nandeha ny andro ry havana, nandeha ny fotoana, nanandrana foana, nandeha ny toy ny lahady, ny toy ny fotoana, dia ny toy ny sakalady zany taona ny fiangonana foana zay ary mijery hoe mba ndehandre mba hoany amin'ny lahady heriny. Gaga ry havana fa mbola nilazana ihany ilay noho ny amin'ny fahotana. Ianao na tsy mibebaka miala amin'ny fahotana dia ny elo miandry anao. Za ry havana tany fiangonako taloha izay nisy ahy, tsy mba nahalala an'izany, fa amiko hoe rehefa mankany am-piangonana ka ninona atao dia mankany an-danitra foana ny fanahy rehefa rahatrizay. Taty aoriana nefa ry havana nalala ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, nalala ny amin'ny Jesosy aho, dia mba nerika ary nitodika hoe sao dia manana mankany amin'ny fahavezana marina ty lalako ty. Tiako aloha no manambara aminao fa teo amin'ny taona ray sy roa arivo teo izany fotoana izany, ary tamin'ny taona io nanomboka tamin'ny vadiko ahako teo amina tsonga matoa hoe 5 volana 9 volana teo izay fotoana zay. Rehefa niaraka taminazy ahako dia mba natsiary moa ny tena hoe mba sao marina dia mba diso ty lalana izay nalehako ty tany amin'ilay fiangonana taloha. Naselin'ilay mpanompon'Andriamanitra fa fomba fandraisana an' Jesosy dia ny fialanao amin'ny fahotanao. Ahoana zany? Ialana zany ny sigara, ialana ny toaka,
ilana fizangasangana ilana fahazalan-dratsy tena nialana le izy tsapa ariavana fa teo ariavana teo ampianana ny zava-dratsy zay nataoko dia efa nahatsapa sahady fa olona afaka satria tamin'izany tao anatin'ny filokanana tao anatin'ny forana fidorohana dia efa nahita sady fa izaho ty tao anatin'izao zavatra nataoko ireo tena olona ohatrany hoe olona nandevozony zavatra tena nahatsapa mihitsy hoe tena fatorona tao anatin'ny foana ariavana tao anatin'izao zavatra nataoko rehetra reo tao anatin'le fiainako taloha dotra mahatsiary ohatrany hoe tena zarezany tena miaina eto an-tany fa rehefa tena tafalany tamin'isy ariavana nahatsapa mihitsy hoe tena olona voageja avokoa ny olona zavatra tsy manao ny olona zay tsy manao sisapon'Andriamanitra teo riava dia nanomboka nitodika tamin'Andriamanitra ny tena ary nahatsapa fa ratsy ny fahotana tamin'izany efa tamin'ny taona ray sy roa arivo io mbola eo ihany moa zany le hoe mbola mahazaza toetra tamin'izany satria tamin'izany nandeha teo amin'ny faharoapolo taonako teo rehefa tonga le fotoana tenena nivadika anahy ndao tsy tena hivavaka ndao tsy no tena hivavaka dia mbola eo ihany zany le mba ampony mahalehilahy hoe ianao vehivavy fa za lehilahy ianao ny tokony anaraka anahy fa tsy za ny tokony anaraka anao zay zany tao anatin'ny saina fa tsy sany tena le vehivavy moa tamin'izany fa ohatrany hoe mba raha ny ambony tena ihany dia mbola sy nandroboka fa mbola nisy ihany zany ny zavatra fahazalan-draso mbola namatitra tamin'izany nefa ny nandeha ny andro nandeha ny fotoana tena nahatsapa fa tena hoe tiany Jesosy ny tena raha mivady no ny teny na ny manodidina no ny teny natotsy hoe le mpanompon'Andriamanitra zany teny amiko tamin'izany dia tsy mba hoe nanaitra anahy fa ny zavatra tena nanaitra anahy ry havana dia ny zanako lamatoa narary ary raha narary izy tamin'izany andro zany naretina nahazo anazy tena hoe aretin-dratsy ina mozy ny teneniko amin'io ma hoe aretina le aretin-dratsy tao amin'ny fony ry havana nisy nana sy raha teo tamin'izany koa moa zany ny tena tao anatin'ny toe fitediavana dia nanana vola nampiasana ny vola nampiasana daholo zay zavatra hoe azo atao ny tsabona amin'ny marary nefa ry havana lany ny vola lany ny zavatra rehetra dia tany amin'le vato any teny neny inona ataontsika fa zazakely sitrana atsika nefa miasa irana inona ny atao dia nitiana mba nitenen'le vato moa tamin'izany dia hoe andao izao sy anao ho any ammpanompon'Andriamanitra andao tsika angatapavaka any tonga tany mbola gaga ry havana fa mbola zany le mpanompon'Andriamanitra hoe enao mbola misy ota mamaritra anao ka tiany Andriamanitra hitodika amin'ny tanteraka ianao dia ny zanako nataon'Andriamanitra fitaovana tena andresina lahatra amin'ny fonao fa tena mibebainao dia tena miala amin'ny ratsy zay tenao dia mbola mamaritra anao teo ary havana tena nitodika hoe tena marina zany mbola namaritra anazy zavatra zay tokony mbola tsy ataoko niala tamin'ny fahotana lazako aminao zany fahotana namaritra anazy zany fa mifizangatsangana niala ary natsapa mihitsy nialako hoe tena ialako izy ity fa tsy mahasoa voanaka vo niala ary havana ataontsika tao anatin'ny andro talata tena tsaroko mihitsy zay andro zay nanontany dokotera aloha ny lahady nozy ny lahady talohan'io talata io dokotera mahazy le dokotera nitsabo an'le zanako ahoana mahazo an'ity zanako ity fa mba manontany any toe-pahasalamany laza sy nanambara izy fa mitsabo no anay fa ny zanakao raha misy olona ataontsika olona 10,000 eto Madagasikara dia ny zanakao atao hoe roa amin'ny zanakao ihany no marary an'io retina mahazo azy io fa mitsabo no ataonay teo ry havana dia nanatoro-hevitra tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra moa tamin'izany dia tena mibebaka ry havana talata ny andro ary ny teny ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izany raha tena mibebaka anao androany na dia ny ampitso azo zanakao dia n'Andriamanitra manasitrana an'io teo ry havana dia gaga alao mba andramako farany zanako ve nao sitrana mifibebahako ve nasitrana azy ndeha ataoko fa mahasoa azy zany sady salama ny zanako tena mibebaka ry havana tena voninahitra ho an'i Jesosy nylazako aminao fa laka misy ny andro naseny dokotera nojy zay salama ny zanakao izy fa inona ny nataonareo za moa tsy niteny satria dokotera zany araka manam-pahaizana azy dia tsy dia hoe marina aminao zany hoe Andriamanitra zany teo nanomboka teo ako tena hoe tsara zany Andriamanitra zany tena tsara fa tsy ala amin'Andriamanitra tsony ahako fa ndeha anompo amin'Andriamanitra amin'izay
teny ry havana dia nandeha ny andro nandeha ny fotoana sitrana ny zanako salama tsara rehefa nefa nandeha mandeha ny ora nandeha ny andro nandeha ny fotoana dia ohatrany somary hoe sitrana dia efa tsisy tsony ny problema fa afaka le tena zavatra tena hoe tena narary teo amin'ny tena dia ny zavatra nisy ohatrany hoe nisy fotoana nandalo fangatsiahana kely indray satria zany ohatra hoe nafanabenao tamin'ilay voalohany dia tena natsapahako misy hoe jesosy tena te hiantso aho jesosy tena te hamonjy ahy tena ty mitsy aho azo manontolo tsy ny ampahapahampiainako dia ohatrany varim-bahina kely ry havana dia somary nisy fotoana niverina tamin'ny fiainan'izao tontolo izao kely indray satria efa mangatsitsika teo ry havana no fitaovana indray le vadiko ny teny dada zao zavatra nisy problema nandalovana indray zao mivaolana any amintsika isanao dia fiverina tsy isanao amin'i jesosy ihany za ozy tsy teny hoe enao fa isika isanao satria raha miteny hoe enao aho izy dia manilika hoe enao rezy zany no manota fa ataoko hoe tsika isanao teo ry havana dia nanapa-kevitra anay ataontsika ry vavaka fa ny zatra tena nahagaga teo tamin'ny fiainako ry havana dia zao rehefa nisy ny fibebahana natao dia misy ny fahagagana tena ohatrany hoe tena hitananao ny amin'izany misy satria maro ry havana ny fiangoana amin'izao fotoana izao milaza sy manambara aty aminay misy fahagagana aty aminay misy fanasitranana amiko ry havana zany tsy mariny zany fa raha tsy mibebaka miala amin'ny fahotanao ianao zay Andriamanitra va manasitrana anao ka noho izany ry havana dia manintana anao ihany koa mety misy ny zavatra maro zay mety hoe mangejana mamaritra anao ny zavatra anambarako sy tenanako anao ankehitriny dia zao hoe dia ny olo ny tenanao ndrao misy ota mamaritra anao na ota mangeja anao fa zany ny sakana tsy hidiran'Andriamanitra fitain'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mety mitenanao hoe zange efa zao za manao salamy zao Andriamanitra ry havana tena mijerina tsy hipiriam-piainantsika madinika amin'ny fiainantsika dia tena jerevany aoka tsy isanao mba hiala amin'ny atao hoe fanamarina tena hoe za efa marina za efa zao fa zany koa ry havana nisy ny zavatra anankiray namaritra anahy tamin'izany raha nisy ny zavatra efa manompo an'Andriamanitra zany dia efa tao anatin'ilay hoe sahan'ny tompo dia ohatra ny hevitra tena hoe efa masina be efa marina be dia efa varinindrina fotsiny teny kinanjony ry havana rehefa misy ny olana dia nahatsapa misy hoe ay fahotana zany le fanamarinako tena hoe zay efa masina zay efa marina ohatrany hoe nandeha zany mifangatsiahana ohatrany lasa nangatsitsika dia hoe zange efa manana an' Jesosy fa na tsy mivavaka za tsy probleme na tsy mivavaka za tsy maninona fa tsapako ry havana fa namonjy ahy Jesosy tena tsapako fa tena tia ahy Jesosy ankehitriny ry havana tena faly amin'ny lazanao fa tena tolotro ho an' Jesosy feno ny fiainako ary mandrapatapitro ny fofonaiko anazy ary mantinanao ihany koa Jesosy rehefa mitahatsika isanao tsy hoe fitahinara-panahy eo fa afaka mitahy fitahinara-nofo-tsika isanao ihany koa izy inona moa lazaka anao hoe fitahinara-nofo teo amin'ny fiainako ry havana tamin'izany 2001 izany za sy mivadiko ny asa taman'olona izay rehefa ny asa taman'olona izay dia tamin'ny fotoana nanomboana ny fiainanay ny vadiko nikarama-farany hoe 300 isan'andro za nikarama 500 isan'andro tamin'izany any mba tena ohatrany hoe mba zatra nampahery raha tao amin'ny tokantranoko ry havana dia zao hoe tafahala tamin'ny ratsy ahako mivadiko mampahery ahy na dia kely aza data ozy ny karamatsika isanao mahavelona tsika isanao efa misy fitahin'Andriamanitra fa andao sika nompo an'Andriamanitra fa mahavelona tsika isanao reto dia fahoana ma matsy azy tamin'izany satria moa zany tamin'izany izy efa ela ny lohana atao anatin'le hoe fanomporan'Andriamanitra fa ny tena mbola voan'ny tarisina dia nahatsapa misy hoe izy no mitarika marina ry havana ohatrany mba mahamenatra ihany zany hoe hoe lehilahy tarisim-bavy zany fa na raha ny amin'ny fanompona ry havana tena tiako milaza aminao fa raha tena mivavaka mivadanao na vehivavy azy izy arao raha fantatrao fa mahavojo ny fanahinao fa so ianao dia manana ny hevitra hoe za lehilahy nefa ny any amin'ny lalandiso ny alehanao sa rehefa natao anatin'izany mihitsy satria ina moa nateneko hoe lalandiso je niainako tamin'izany andro zany zako ry havana dia 20 taona efa vita communion
efa nandray fanasany tompo efa nefa nyfiainako tamin'izany tsy mitotalitali fiainana mihitsy fa zay ataoko dia mety daholo fa tonga maina dia lasa ndray any mikofesy lasa ndray manao zava tokony tsy ataoko nefa ry havana akehitriny nahatsapako rehefa tamina fiangonana anankiray ry havana dia tsapako fa za ty raha mihinana tsy amperitretana amin'ny fanasan'ny tompo dia eloko ao aka iny zavatra fifananako any fanasan'ny tompo iny teo ry havana natsapako fa tena sary-piaro amiko sy sary-piaro aminao Jesosy ka noho izany mangataka aminao ihany koa andaotsika hiala amin'ny ratsy andaotsika hiala amin'ny fahotana fa zany ny tena fomba hitain'Andriamanitra asy ianao zany ny tena hoe fomba fibebahatsesanao fialatsesanao amin'ny ratsy tena fomba hitiavan'Andriamanitra atsika isanao aoka tsy isanao tsy hamita tena mihitsy mandrakariva hoe mety misy zavatra mahazo na misy zavatra mety hoe mety tsapanao fa marary eo amin'ny fiainanao andao tsy nao hibebaka foana aloha ny atao voalohany andao hibebaka fa mety fibebahatsesanao tena fanasitranao amin'izay mety hoe zavatra problema amin'ny fiainantsika isanao teo ry havana tamin'ny fotoana lavalava fa mialatsiny fa ohatran'izay somary misy fandinganana kely ihany raha nikarama faran'izay ambany zay vady dia niteny taminahy le vadiko tsika isanao tokony mba mahana tany fanahy atao zany voly atao tampelatany sesanao Andriamanitra mahay mitady sesanao amin'iretsy zavatra kely reto nisy olona ataon'Andriamanitra fitaovana ry havana tamin'ny faritra anankiray tany amin'ny faritra Tosy tany manana tany aho izy fa nareo roa ve mba tia hanana tany dia fa ahoana moa mahatsiay le olona dia tena fagaganana ataon'Andriamanitra mihitsy le izy manana tany aho izy fa hoeto amin'izay fahefanareo fa tsy maninona fa io tany io izy ho simba sy ho very fosiny eo fa rehefa misy mipetraka eo dia mba azo antoka fa mba nana za mahazo vola aminareo ny tany koa amin'izay mba lasa anareo veo ahy dia teo moa le vadiko dia niteniteny taminazy hitanao dada zany ny fitain'Andriamanitra fa famitenanao foana mila mahatoko tsika mila mahatoko tsara dia ianao amatsy azy nanalaka ihany zany dia sady malaka ny tompo ihany mba mianatra ny fanarahandian'i Jesosy ihany koa tamin'izany teo tany ray ara tamin'izany no vidiana ampanitry tena ame lehibe moa no lazana an'izany teny dia ozy le olona taty aoriana ampivo ray ara indray fa vita ny volanareo ampivo ray ara indray teo dia efa telo ara dia gaga Jesosy eo tena mahagaga marina ianao fa mihainy zavatra rehetra tokoa fa tena marina ny voalaza ny teninao tanam-pota zany lazana zany tena tamin'izany moa tena hoe tena tsika no lazana azy hoe mibitaka ny amin'i Jesosy mihitsy tena mifaly dia teo da azo le tany zany tamin'izany dia niteny tamin'le vadiko indray tany eny azo ny tany ay ndatsika briko fa tsy aisanao amin'io tany io nga iny tsy trano raha tsy misy zavatra mitsangana eo amboniny fa ahoana ny ataontsika trano azo sa trano inona ao nataontsika eo amboniny da mahatoky an'i Jesosy tsika fa Jesosy manao fagagana fona amin'ny fiainantsika isanao dia ina ndray zany ataontsika isanao andao ndray tsika hivavaka laika sandray mivavaka natao mivavaka niteny ndray ry amina le mpanofo le tompo tanina iny niteny sanambana niteny laza fa misy tany ray ara hoy zay eo amin'ny tany eo ambany io tany briko fa manaovanareo briko eo Jesosy eo tena mahagaga ianao tena tsy takatra ny saina amin'ny fiasan'Andriamanitra dia teo rehefa nahita le tany anaovana briko zay meny le tompo tany fotsiny natao teo mibriko atao inan'izay ndray zay rehefa avy eo natao mibriko nadiny amin'ny briko tena lazako zava mahagaga tsy takatra ny saina ianao hoe tambaly ve isy vantolampy eo ambanin'ny tambaly io tambaly io ry havana tena hoe tambaly dia natao mibriko azo mibriko rehefa azo mibriko iny nisy vato mipitra atao anatin'ilay tambaly nalana ny vato tao ambanin'ilay tambaly navita amin'ny voditrano'ilay trano tena hoe dia ana Jesosy fa asa mahagaga ny nataony teo ry havana tena natsapa fa tena tiany Jesosy ahako ary tsy ny fanahako ihany ny tiany ovonjena fa na dia tsy ny fanahako ihany ny tiany hoe hotahina fa na ny fiainana mianakavy kely aza teo ry havana dia tena zavatra mahagaga satria rehefa nytoy ny any nandeha ny andro nandeha ny fotoana
manangataka tamin'ny tompo Jesosy eo manompo anao zay a manao sitraponao inona Jesosy mba mangataka zay kisazana eo anatria anao zay a eo amin'ny fiainanay tena mpanadretena ravana zaka aminao fa anatra an'izao tsy mba fiara kely aza na kely dia mizana voninahitra ho an' Jesosy hoe nomeny anay zany eo ravana ty isarerana saina mamaneritreritra ao hoe mety manaraka an'izao fandarana zao ianao hoe mba mety ho ten'Andriamanitra tokoa avy ahoana fomba mba tain'Andriamanitra fa akoa ravana no fatatrao fa rehefa manompo an'Andriamanitra anao dia misy ten'Andriamanitra anankiray miteny hoe tiako zay ty a rehefa tian'Andriamanitra anao a dia Andriamanitra ihany koa ty anao fa misy ten'Andriamanitra koa ravana miteny hoe tiako zay ty a fa zay fahatrapana mavo anao fa baraka ianao raha miteny hoe za tsy hivavaka za tsy nompo an'Andriamanitra ao koa fatatrao vitanao eto nge ravana ho vita ihany eto ho vita ihany samy ively eto daholo ny olombelona rehetra fandray androany fantara fa tsy maintsy ho faty a tsy maintsy ho faty ianao tsy zava-matahotra akory zany nefa misy mampatahotra ihany raha mahana an' Jesosy ianao a tsy mampatahotra no maminy eo mifaty zany fa raha tsy mahana an' Jesosy ianao dia fataro tsara ry havana fa rehefa tsy mivavaka ianao fatyatoka ho anao ihany zany fahasimbana ho anao ihany noho izany ry havana dia mitarika anao sady ankehitriny hoe raha mbola tsy mahana an' Jesosy ianao hoe raisy Jesosy a ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana fa mahasambatra sy mampety anao zany ary na ohatra koa azy nao mivavaka amin'Andriamanitra hoe mety hoe tsy mahana ny zavatra mety hoe fitahin'Andriamanitra amin'ny ara-nofonao a azakivy ianao fa ny ara-panahinao fatara fa eto anao mety tsy mahana fa ao an-danitra ao a misy zava-dehibe fa no mahana Andriamanitra ao anao tsika isanao samy manantenany amin'izany nefa ny aloha fa fataro tsara fa ty asy anao Jesosy tena zanakalahy tokan'Andriamanitra nalefa no mba hamonjy asy anao tena zava-dehibe zany ary zava-mahakaka ry havana zany fa andeha tsy esanao nompo an' Jesosy Mivavaka tsika amarana ny fotoana ry Andriamanitra ray ny tsara indrindra zay any an-danitra misaotra betsaka anao zay noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao mbola nomenao ty fotoana androany ity mbola hahafahanay Andriamanitra mivavaka sy nanovo hery nanovo fahalalana satria tsy tsara ny fanara tsy manana fahalalana hoy ny teninao dia misaotra betsaka ny amin'ny fahamarinana ny teninao ianao ny hitantana azy sy hivimbina azy any amin'izay toerana misy azy rehetrarehetra any arova izy tompo voninahitry ny anaranao misaotra indrindra tompo fa tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana sy natanterana zany vavaka sy fangatahana izany misaotra tompo amen.